Nandritran'ny maro ihany mantsy raha vantany voanandre fa hampanofaina any vahiny ilay inosy any ankaiky ny Nosy be any izany hoe ilay inosy Sakaty. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ilay toy ny raharaha Nosy Sakaty no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Araky ny voalaza hatrany mantsy dia nomena ny tsy miankina anatin'ny 20 taona ilay Nosy Sakaty. Milaza ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajarenany tany fa efa hatramin'ny taona 2000 no nofaritana ho tanimpanjakana izay tahirin-tany ara-pizahantany ny Nosy Sakaty. Nomena nofain'ny orinasa lazaina fa orinasa malagasy antsoina hoe Green Madaland amin'ny alalan'ny fanofana maharitra na bay amfiteotika ao anatin'ny 20 taona izay azo avaozina nanomboka ny taona 2024 ny tany mirefy 17 hara mahery io ao anatin'izay Nosy Sakaty izay. Mpitondra 10 taona na 10 taona raha be indrindra no manao fifanarahana 20 taona na 70 taona. Sao mba tokony hojerena ny lalàna mikasika ny bay amfiteotika ao Madagasikara fa lasa vorotana tanindrazana ankolaka no andraisan'ireo vahoaka izany rehetra izany. Raha io mahakasika ny Nosy Ampasindava Sakaty io hatrany efa nofoanana tamin'ny taona 2024 ny fanomezana azy ho an'ny Green Madaland araky ny arrêté numéro 27227/2019-MHTP ny 20 novambra 2024 izay mbola manankery raha ny tranokala hatrany no jerena. Manambara mpahabe maso ireo fitsipidalana sy lalàna ao amin'ny Republikan'ny Malagasy ary efa navoaka gazety-mpanjakana numéro JO 3928 date JO 23 décembre 2019 page JO 7801 dia foana ny fampanofana maharitra 20 taona ny Nosy Sakaty izay mirefy 17 hara 34 hara 81 CA réserve foncier du domaine public d'Ampasindava Sakaty T numéro 1807-BO 6 à Sakaty Fokotany d'Antanamitarana commune urbaine et district de Nosy-be izay fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny Krinaza Green Madaland natao ny 18 aogositra 2024. Foana ihany koa ny famarotana ny tany Medina T numéro 21570-BA d'une contenance de 3 har 17 har 38 CA 6 Salazamay Fokotany de Farcelles 14/22 commune urbaine et district Toamasina 1 izay natao ny 20 janoary 2024 teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny Krinaza Green Madaland araky ny arrêté numéro 14072/2020-MATF ny 17 Jolay 2024. Ireo fanafonana rehetra ireo dia nanome rovolana any Green Madaland hanao fampakarana ka raha nandresy izy araky ny lalàna dia misy arrêté hafa izay mamerina azy amin'ny famarotana na fampanofana vaovao izay. Eto nefa tsy misy izay famerenana ny varotra na fampanofana izay. Koa nolazainy ireo zay mpanara-baovao fa tsy marina velively izany ny fanambarana izay nataony ministeran'ny fitsaram-pahefana sy ny fanajarenany tany ny 9 aprily 2024 fa nampanofaina tamin'ny Green Madaland ny Nosy Sakaty ka handeha hanamarina ny refin-tany no dian'ny préfet de police de Nosy-be sy ireo mpandrefin-tany niaraka tamin'ny solotena ny orinasa Green Madaland
raha nisy ny fanarahana vaovao dia mila avoaka ampahabe maso ny fandreseny tamin'ny fampakarana izay nataony na izay fanarahana vaovao natao miaraka amin'ny didim-panjakana manome alalana ampanofa na hivarotra ary ihany koa ohatrinina. Fony ministeran'ny fanajarena ny tany ihajo Andriananarivelo no nanafoana ireo famarotana sy fampanofana 20 taona ireo. Ny antony dia ny fisinim-ponina ao an-toerana sy ny fisian'ny fanoherana araka ny lalàna mifehy ny tany. Ka andrasantsika raha araka izany no mety ho tohiny ity raha no sakatia ity fa tena mijaly saina ireo mponina izay efa niaina tao anatin'izay nosy sakatia izay efa hatramin'ny ela, indrindra fa ireo izay voalaza fa tompo tany amin'izay nosy sakatia izay satria tanindrazan'izy ireo moa io nosy sakatia io ka rariny sitsiny izy ireo raha toa ka hitebiteby fatratra manoloana an'izay fakana ny tanin'izy ireo izay. Ary tsy vitsy amin'ireo mponina moa no tsy nahalala an'izay fisiny ho fampanofana etseroa izay ka no ampangain'izy ireo fa fangalarana ny tanin'izy ireo izay atao izay ary tena fandrebireben'izy ireo araky ny voalazan'izy ireo hatrany ka malahelo izy ireo amin'ny tanin'izy ireo izay misy hiditra haka tsotra zao fotsiny nefa ry zareo tompony dia tsy mahalala akory ny fisiny izay fanarahana tany ambadika tany. Ka ny fanontaniana mipetraka manoloana an'izany rehetra izany dia ny hoe moa ve mba efa nisy ny marimaritra iraisana izay natao sy noresahana tamin'ireo mponina izay voalaza fa ho tompo tany ao amin'io nosy sakatia io? Mba efa nisy ve ny fanoloana an'ireo tanin'izy ireo any an-toeran-kafa any raha toa ka ho alefa ho ampanofaina amin'izay orinasa izay ity nosy izay tena ao am-pon'izy ireo ity, sa ahoana no mety ho tambin'izay amin'ireo mponina izay manana tanindrazana amin'izay nosy sakatia izay? De mba efa nolazaina tamin'ireo mponina ireo ve no mety ho tombotsoa azon'izy ireo ao anatin'izay fampanofana izay? Mety hitondra hasa ho an'ireo tanora any an-toerana ve raha toa ka ampanofaina olona izay ity nosy sakatia ity? Sa inona no mety ho tombotsoan'izay any amin'ny faritra izay misy an'ity nosy sakatia ity raha toa ka raikitra izay fampanofana ao anatin'ny 20 taona be izao izay? Satria mantsy indraindray mety ho tsy fahalalan'izy ireo no mety ho tombotsoan'izy ireo ao anatin'izay fampanofana izay no mahatonga azy ireo manohitra be fahatany an'izay fampanofana ny tanin'izy ireo ho an'olon-kafa izay na dia efa voalaza fa tafiditra ao anatin'ny tanim-panjakana izay ity nosy sakatia ity dia mbola tsy manaiky ihany ny fon'ireo vahoaka izay efa tompon'ity toerana ity efa hatramin'ny ela ka mandraky teny androany. Ka izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboka lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboka lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.